Oh, Maresa Ketanage, Palesala, Maresa Ketanage, Palesala, Mama Barasan, Nana Defana, Nakuata, Ajanati Maskanage. Oh, Maresa Ketanage, Palesala. Maresa Ketanage, Palesala. Nana Barasa, Nana Defana, Nakuata, Ajanati Maskanage. It's not a teaching, my galage. Some man, I'm a compaganaje. It's not a teaching, my galage. Some man, I'm a compaganaje. I got it, you are all sure of our life. Arusa, as Odoe, as Pirusa Kamyansa Kiamai, Reba Pangena Manai, Mi Purpur Nakama, Mi Sutu Manala, Rosanaba, Rosanaba, Ayagama, Ayagama, Isutu Anana, Isutu Anana, Isutu Anana, Isutu Anana, what I'm saying? What's up, Mama? Dina tao anatin'ny maro zany iry zany zany lohateny zany ary araba tompoko salamatra andasika aloha reglena tsara ty zavatra ty fa kopatratroko eo anatrehanareo ary ohatrany isan'andro dia ovaina ny solomaso arahaba isika menakavy arahaba nareo any tokantrano any fantatro nareo fa maro dia maro manaraka an'izao fandaharana zao ary saotra nareo any Andilamena, saotra nareo any Ambatondrazaka mampita ny
encouragement hoe efa aty zay président tsara ho fantatritsika manko fa ity fandarana ity zany dia misy mihitsy toerana any ambanivolo any zany mahazo réseau akany hoe any Ambatondrazaka zany zany dia misy mpitandrina any mandefa diffusion ary alefa amin'ny télé na alefa mirindrina manaraka ny fandarantsika ary amam-polony ny olona manaraka eo ary ny tena grave i pasteur dia rehefa tsy mandefa an'le izy satria tsisy de tena manjary lasa mitombo mamo eo an-tanàna ary izy ty Lantitina razavim-pianarana ty fa merava monsieur Lantitina bonsoir ary niany fianaratsoa koa manao an'izay tonga de groupe mihitsy hoe no amafisika le zay toleran-krisy de raha vao tsy mandeha zany le fandaharana hoe ndao saia satria eo zany ny fangalan'ny ary hatramin'ny fangalan'ireo olona ny ambanivolo zany vaovao sy ny hoe hay ve zany ny tena politika ary tsy afenina hoy zareo fa lasa hoy pasteur zany lasa mahay politika ny olona ty ambanivolo am'izao ary mahatsapa izy fa tena mividiana lafo tokoa ny 25 000 ny zaraina dia mitaninao nefa misy maka fotsiny tonga de misy migadjana raha mba nieritreritra niala tamin'ny Ravalomanana tamin'ny taona 2000 zany tany amin'ny taona 4 tany hoe tonga de gajanina fotsiny ny tanin'olona dia am'izao fotoan'izao ndray koa zany amin'ny andron'ny andro rajony ity de ny karanana ny sonono tonga dia bon ny any Betsako koa bon ona Salomon any Betsako zany moa zalahy any amin'ny faritra atsimo mba préciser eto kely satria misy antony lehibe matoa miteny an'izay satria le fanafody tsy hoe allergie izy ty fa raha tena te ho taitra tsara ianao zany tena hoe à l'aise ianao amin'ny circulation respiratoire satria izay manko ny tena important amin'itony émission tony mety ho kofona tapoka eo ianao ary mety ho tapaka mihitsy ny lalandrà tapoka raha ohatra sendran'le émotion be fa bon heureusement zany eto amintsika mba voalimité ihany fa any ambadika any izy ohatrany tsisy frein ka ty zany atobiko ihany ty fa en même temps za rehefa misy tena hoe émotion mafimafy zany indrindra moa amin'io resaka atsimo io zany mahazo ny tanora mahazo ny iny izy teo ny zaza any atsimo dia mampiasa an'ity zavatra ity satria rehefa ému zany de milatsaka lehibe ny olona ohatr'izany fa ity no anakanao azy fofoninao le izy de any anaty cerveau-nao any tonga de milamina be daholo amin'izy huile essentielle sinoa izy ty fa ny marque dia jereo amin'ny internet io apetrako aminareo Miniac Capac any raha tsy diso to avy any amin'ny sinoa any izy ty Axe Brand Universal Wall any hoe tena ty raha ny huile essentielle mandeha indrindra eto ambonin'ny tany de ity satria ity no anisan'ny efficace indrindra raha resaka huile essentielle zany voan'ny sery ianao de eo izy voan'ny aretin'andoha ianao de fa eo izy somary constipé kely ianao mila décongestionner kely ny any amin'ny orinany de fa eo izy misy allergie de fa eo izy na raha misy douleur koa amin'ny tongotrao na ohatran'izany sa arivo rehefa mitapo loatra amin'ny baolina na amin'ny tenisy voakapoky ny raketa dia ny amako ireo sport ataoko na de hoe lazaina rehefa mourant dia petrako tonga de petrako aloha merci tompo nafatra tesy manty amako fa
manomboka somary mangatsika le andro aty ary mila mitandrina tsika menakavy amin'le gripa satria tena mamely ny gripa ny zanako zao ny dia tsy nalefa nianatra mihitsy androany satria sao de micontamine ny hafa. Izay ho any ato zany misy milaza koa any Betsaka koa de any Fianarantsoa koa misy an'zareo reto zany hoe mieno miaraka gropy ka ny any Ambatondrazaka aloha no tena tantaraina tamiko ary niantso mihitsy pasteur tena mba tsy mety hoe monsieur Fleury raha mba asiana lezoma satria eo amin'ny lezoma io manomboka alohan'ny le soir du vendredi zany misy mba alefaso eto ny fara adany eny le anao raha misy avy any tsara zay de misy an'le ino izy teo vendredi magnifique ka raha vao tsisy le hatramin'ny tsinisina fandaharanao izy de hoe pasteur za de lasa zomary zalahy mamo kanefa niny mahafinaritra indray ozy izy de nilady vita ny fiangonana dia tonga de fa tsisy mody fa tonga de eto no ohatran'ny karazana excursion mihaino anao ary izay no fiovan'ny fiarahamonina aty aminay aty ozy izy Andilamena ohatran'izany. Io Andilamena io moa zany non tsy Andilamena fa adinoko meko feu d'artifice io toeran'io ary tamin'ny Zakandida dia ho an'ny 26 juin voalohany tamin'ny fiainan'zareo no nahita an'izany feu d'artifice zany tamin'le adinoko le anaran'izy teo pita ohatrohatran'izay le izy fa tsara koa le izy tsy tadidy am'izay sao de mba tsy mahazo représay pasteur hoe pasteur koa no lasa mpanongam-panjakanao fa alefasan'ny petoko ny sary fa misy zany hoe amin'ny toerana any amin'iny faritra Ambatondrazaka iny amin'iny makany an'iny izy teo makany amin'ny Kroma iny misy toerana de tena hoe ny vahoaka mihitsy amapolony za tsy miteny hoe amanjatony tsy fombatsika mandainga fa amapolony zany mety hoe telopolo mety roapolo mety maromaro ihany ozy pasteur amin'ny manaraka eo ary tena liana de liana ny olona ary raha vao misy mitabataba tonga de misy miteny hoe mangina de tapitra le izy de mifampidinidinika manao coaching ozy pasteur de azon'le olona ihany le zavatra atao. Tany Andrany de niantso zareo reo hoe monsieur Fleury bon aleo hijanona secret anay ny resakay fa ny tena zava-dehibe zany de zao mba hidirana amin'ny hoe fandaharantsika androany de ity hira ity viriko kely enonareo le tonony de afahanareo ny état d'esprit afahanareo malala ny état d'esprit ao anatiko. Ino tsara ity hirany Willy Bally baly avoana inay ozy izy baly avoana inay de noho le tonony ity na patati na patata na ratati na ratata za tsy hiala amin'ny raha tiako. Zay ny valiny zavatra rehetra zay tokony ho valiana fa tsara ihany koa tsika mila midina ambany de ambany koa rehefa miresaka amin'ny olona ambony de ambony manetaka
Ka io ny anahy neny fara edy taneny a, miniaka anginy kapak, efa tononoko teo miniaka kapak, io vakinao io le izy a, fa mitovy ihany zany le atsika, mitovy zany le atsika ry neny fara. Ka ny mila rehefa miresaka amin'ny olona ambony de ambony reny a, de mila ilaina ny midina ambany de ambany a, amin'ny alalan'ny za tsy teny hoe endritsika fa alao mangina satria le rehefa alefa le débat zany, alefa le adihevitra, tsy mampanankarena hevitra le izy ary tsy mampanankarena saina, ary rehefa jerena nefa le dinamika entin'le izy nul, zéro. Ary rehefa miteny aho tamin'ny faky-moaly hoe androany ihany aho no miresaka an'ity zavatra ity satria mety hanotoana olona maromaro le izy, de alao ny amiko manokana zany, za tsy manakana ny olona hoe hanohy manao juska hatrany amin'ny tsy haiko fitsarana, bon tiako hoe concret ny zavatra lazaina ary atao ny zavatra tenenina, satria ny zavatra ohatran'ny tony manko de zao, hiditra ao anatin'ny tantasika zany tsika, ny fandaharantsika androany de resaka ny le hoe périphérique de malheur, merci au gouvernement français. Resaka ihany koa tsika ny ino ty izy teo, ny cas-ny mpiasan'ny université any Dego, satria de tena mahamenatra, ny zavatra mahamenatra de zao, ny zavatra mahalasa saina zany satria maro ny akama zany ny sezirana hoe fa maninona loatra président tsika zanak'avaratra, manomboka eo Ambondromamy zany, manomboka eo Maivantanàna zany, juska mipakatra any Dego hatrany Nosy Be, no ohatran'ny tena halana io fitondrana io fa inona loatra ny problema. Lalipaka zalahy zay anao fa aleo anaovako émission manokana mihitsy de ho avy amin'izay tsika ny amin'izay. Ny lohateniny éditorial antsika androany dia Ny Ravalo, ny Andry Rajoelina. Maro aminareo ny gaga ary mety ho talanjona hoe ahoana ny fandehan'izany reny buzz be tao anatin'ny roa andro reny satria de tena maro nareo ary tsy afeniko a fa tena misaotra era-po era-tsaina ny ay sy heno aman-jery nandefa n'ireny zavatra ireny a, satria ilaina ny ahafantaran'ny maro ny tena hoe toetra sy fitondran-tenany zany atao hoe tsirairay ny mpanao politika indrindra tena ilaina mihitsy ny ahafantaran'ny be sy ny maro, ny ahafantaran'ny be sy ny maro an'ireny hoe mpitarika politika, mpitondra politika ireny nefa tsy dia mazava ny fitondran-tena. Ny tiako tenenina de zao hoe tena droit ary fondamental mihitsy no ahafantarana, no mampilaza ny vaovao na ny information na tsy maninona renseignement ho an'ny vahoaka mba ahafahan'ny vahoaka mandanjalanja tsara. Eny fa na de amin'ny tenako aza, tena lazaiko zany a, raha ohatra zao hoe tompon'ny fijangajangana dia tsy andeha hanenjika olona mihitsy a ny tantaran'izany amin'ny hainao aman-jery na lasa buzz amin'ny Facebook, tompon'ny adalako a, tompon'ny tsy fahendreko a, je dois assumer. Zay manko le hoe aza manao ny tsy mety any. Raha tamin'ny andro miditra zao ny tena zany a nanao ny tsy mety a, ka lasa tara, lasa fardeau jusqu'aty amin'ny ho avin'ny tena, dia manimba tena ihany ny tenako
raha ohatra aho tonga mitsolatsolana de vao aminareo eto, nefa misy enta-mavesatra be ao an-damosiko ao, zay tsy ahafahako miala, zay tsy ahafahako mandainga, ary indrindraindrindra tsy ahafahako toteny amin'ny mpiaradia amiko. Eo manko no tena zava-dehibe hoe ianao mananatra olona, Fleury-Rakotomalala, nefa ianao tompon'ny adalàna, tompon'ny ditra, ary tompony tsy fahafenoana. Rehefa mihoatra ny ray manko ny ditra, rehefa mihoatra ny ray ny adalàna, de fa azafady tompoko, absolument c'est deux types de problème tsika, 20 ans de catastrophe. Rehefa mihoatra ny ray manko ny adalàna amin'ny olombelona, ho le mpitandron'izay, de fa mivadika problème mental, moral, ary ditra ve ny définition an'izay. Efa tsy ditra intsony hoe pasteur fa efa lasa problème moral sy mental, pour ne pas dire psychologique. Eo zany le izy no mipetraka hoe raha ohatra ianao hiazakazaka, hitetateta, hitondra olona ka andeha hiditra amin'ny zany atao hoe hitondra firenena, dia tena manana intérêt mihitsy tahaka ny an'i Norvège, Suède, Singapour, Malaisie, Chine, Australie, Allemagne, et bientôt l'Angleterre aussi. Tena manana intérêt mihitsy ianao hanana patte blanche ary modèle ao amin'ny fiarahamonina. Ny tiako tenena amin'izany de zao, tsy hivelatra betsaka amin'inona raha iny tsika, fa ato amin'le stratégie zay mety hitranga sy ny dinamika entin'iny zavatra iny no hazavaiko aminareo. Raha efa-bolana mialoha na 5 volana mialoha an'izao zavatra mitrango zao, ary tsika zay de tao anatin'ny 2 taona. Ianareo mpanaraka anahy, zany mitondra ny hevitra eto, dia nametraka tsika mazava tsara mihitsy hoe ny zavatra tokony hitranga ao a Madagasikara, ny zavatra hitranga ao Madagasikara amin'ny raharaham-pirenena dia tokony nini no apetraka. Ny Ravalomanana, ny Andry Rajoelina. Satria Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ireo dia tena nanimba mihitsy ara-tsaina. Ara-tsaina hoy ny fiarahamonina malagasy. Tao anatin'ny fitondrany Andriamatoa Ravalomanana nisan'izany tsy fitiavana ny zanaky ny faritra. Ny raha antsika nahita zany, ny raha antsika nahita ny Azalambo. Tao anatin'izany fitondrany Andry Rajoelina zany koa no nahitantsika hoe ny zanaky ny faritra de strapontin no azony ao anaty fitondrana. Ary nisy fotoana mihitsy hoe zanaky Mahajanga zany dia tsy présent tao anatin'ny fitondrana. Ary hatramin'izao de na ny solotenan'ny Bomanga na ny Beaubleu de tsy misy mihitsy ao amin'ny fitondrana, na ny tatatatra toy ny inona ary Andriamatoa Fleury-Rakotomalala, fa de inona loatra no faotin'ireto Beaubleu reto. Nefa rehefa tonga ny fampiakarana olona eo amin'ny firenena, de ny Beaubleu no antsoina voalohany indrindra hidina an-dalambe, de eto amin'ny fahatsorana koa moa de lasa midina reto izy, fa tonga ny fizarana seza de fa manomboka tsy tafiditra anatin'ny salle. Misy olona mivory 4-5 zay zanaka Antananarivo daholo izy ireo. Tsy tafiditra intsony ny Bomanga. Matetika no mitabataba rosy, matetika no mitabataba ngara olodinina, hoe ohatran'ny very zay zany, za tsy miteny hoe Bomanga na Beaubleu raha olodinina, fa ny solotenan'ny Beaubleu ao anatin'ny fanjakana amin'ny député dia ny ray aman-dreny Rosy. Satria efa 18 taona zao se de atao ray aman-dreny be an'izay fa tsy atao ela intsony.
Ahoana lesy e? Fa ray aman-dreny rô zao a, mendrika azy natao hoe ray aman-dreny. Ka ny voalohany iny a, le ny faharoa le ravalomanana zany a, manomboka miseho ny couleur maharavalomanana azy am'izao fotoana zao. Ny zavatra mitranga de zao, tamin'ny voalohany, ny fitondrana, dia niezaka izy ny ampangina any fandaharana izany ve tam'izany andro, satria nisy fazy napetraka tsara mihitsy tam'ty fandaharana ty, amalina ny thé menthe au citron, namalina ny zavatra tsy mazava rehetra mitranga teo amin'ny firenena. Zay ny fazy voalohany. Ny fazy faharoa dia ny fampisehoana ny fahasahiana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanehoana zavatra tsy mety amin'ny firenena. Ka tsy tatin'iry voalohany, zany hoe ireto fitondrana am'izao fotoana izao, ny famoahana ny marina, ny famoahana amin'ny zava-misy, dia nandeha daholo ny fitsarana na tany Madagasikara na ny taty an-dafy. Mazava ho azy moa fa ny tany Madagasikara tsy possible ianao nandresy azy, ianao koa tsy présent any, ary ianao fa nanintsy convoquena mihitsy, tsisy convocation, nefa fantatr'izy menakavy hoe aiza ny tranoko aty an-dafy, firy ny téléphoneko, tsy nisy convocation azo, donc on n'a pas eu le temps matériel de répondre. Na izany na tsy zany, za moa zany de voatery ny antso amin'ny radio, télévision, Real TV. Tena nilaza hoe avay zakay ny vaovao diso nalefanareo. No ny fiaraha-miasa de tsy tohizako ny valin'izay valim-panontaniana zay, fa tiako ny milaza aminareo hoe nalefako tany amin'ny Real TV ny porofo fa ny 2017, vaovao tsy ampy manko navoaka ny Real TV teo iny, tsy ampy iny. Ny 2017 volana Jolay no niala tany Madagasikara toko. Nanomboka ny vidividin'ny entana ny amin'ny installation taty définitive, ary ny volana Desambra dia niverina tany Madagasikara. Niverina tany izahay mivady, ny zanako rahateo moa ny zanako vavy, tsy haiko ny antony, tsy nety nianatra intsony izy tao amin'ny British School, fa ndeha hody any an-dafy hono izy, ndeha hody any an-dafy, zay ihany no nasesiny teo. Dia grevy mihitsy izy, tonga de mitrotro eo amin'le carreau izy rehefa terina mianatra, tsisy n'inona azonao atao zaza efa taona ve? 2017 io, dia nanapa-kevitra hoe nivady kokoa moa hanohy ny doctorat-any. Rehefa avy nahazo ny ino izy teo, master 2 tao amin'ny art et métier, de manohy izany. Tsy mety loatra raha ohatra mifanalavitra Ramatoa sy Rangano no mipetraka, manambady officiel, manambady tsara, manahirana ny hoe misara toerana, dia nanapa-kevitra ny taona 2024, ny 11 janvier, ny tenako sy ny zanako no niala tany Madagasikara, tsy nisy rio. Raha andeha hitsoaka zany ianao tsy miaraka amin'ny zanakao, azoko lazaina anareo hoe anisan'ny vavolombelona niaraka voyage taminay tam'izany, samy première classe, Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary misy sary mihitsy zany. Rehefa tany Nairobi zay dia samy tao amin'ny salon, izy tary amin'ny ilany, zay taty amin'ny ilany, samy salon public reo fa tsy hoe samy hafa. Nifampiresaka mihitsy zay mindralahy, nifampidinika, nisy zazavavy zay, vavolombelona zany, tsisy natahorana ary tsisy hoe, au contraire ary ny polisy mihitsy, satria fantako daholo reo polisy eo Ivato, amin'ny pafy reo. Président ny tena moa malala tanana.
Am'ireo mpiasan'ny douane reo misy taizako. Président tonton, aterina normal tsotra any amin'ny aéroport, any amin'ny tarmac. Tsisy rioriò. Tsisy hoe interdiction de sortie de territoire. Diso tanteraka zany le hoe efa tonga i Andry Rajoelina no nandeha nitsoaka. Asa angamba ny miracle avaizany mety hitan'ny olona miteny an'izany na manome vaovao an'izany hoe 2019 izy no nitsoaka niala tao Madagasikara. Nalefako, malheureusement tsy navoaka ny Real TV, tsy fantatro ny antony. Nalefako ny profo hoe reto ny profo, reto ny tampon amin'ny PAF, fa tsy navoaka an'zareo. Misy 2017 juillet 2017. Afaka verifieny eny amin'ny PAF anie zany tompoko. Tsy sarotra be zany. Ny tampon ato misy raha sanatria koa ny PAF manondrana. Tiako tenena amintsika zany hoe iny zany tiako précisena kely, tsy hisy esy-tany tompoko fleurir Kotomalala aty andafy. Aleo zay hazava, ary tsy nitsaoka izy. Raha ny resaka afera hoe vola hoe zao 2020 vao nivoaka. Rehefa avy natakeko amin'ny fomba tsy mety ataony le fitondram-panjakana. Ary niatakeny za partout, même taty à Frantsa ara, fantatritsika ny résultat, naharesitsika, izy nitory indray no nandoa dommage. Zany hoe raha eo anatrehanareo opinion zany de mazava be hoe manana ny herintsika tsika ato amin'ny akamo. Mazava be satria mahitsy ny zavatra ataontsika, ny gouvernement frantsay na ny justice na ny autorité frantsay tsy andeha hanao tsikombakomba amin'ny olona ratsy. Tsy maintsy mijery an'ireny information reny izy na reny renseignement reny ahafahany malala hoe iza mariny ty olona incriminé, récidiviste ve ty, nanao an'izao ve ty, na nanao an'izao ve ty, amin'ireny afera fitoritoriana any amin'ny tribunal reny. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny autorité frantsay amin'ny diligence ino ty izy teo, impartial napetrany. De naharesitsika, araky ny teneniko hoe rehefa manao ny mahitsy ianao dia mandresy ianao, ary Andriamanitra tsy hanala-baraka anao. Tady ity zay. Raha vao mikovalavaly ianao amin'ny fiainana, mikovalavaly ianao amin'ny zavatra ataonao, sazy mahery vaika ny mahazo anao. Ka zao, efa nampiseho ny heriny zany niny taty amin'ny voantsika. Ny voalohany zany ry Andry Rajoelina sy tsy Andry Rajoelina aloha no nitory fa ny fianakaviana Maminiaina Ravatomanga no nampiasainy angambany, je dis très bien, dia nitory atsika, naharesitsika, ary ny tena vao remarquentsika tamin'izay zavatra de zao, nosakanana daholo ny haino aman-jery rehetra. Eno tsara. Nosakanana daholo ny haino aman-jery rehetra tany Madagasikara momba an'izany hoe amoahana, publiena amin'ny Sokraty androany ve anao vao manontany hoe inona ny vahaolana navoakako, impiry aho mamoaka vahaolana eto, fa ianao ve marenina sa inona e? Ianao angamba mitapana angamba ny sofinao raha ataony ny resaka. Bon, tsy maninona moa, ato amin'ny YouTube manko misy olona ohatran'izany. Ka raha misy olona mpanome solution ho an'ny firenena de eto amin'ity fandaharana ity. Fa asa angamba mitapana angamba ny sofinao, na jamba ny masonao de tsy fantatrao. Ka nampiseho ny heriny izy, tsy nandeha le izy, ary angambany tsy nandaitra, dia amin'ny fomba hafa indray ny fisehony amin'izao fotoana izao. Ny zavatra hita de zao, niteny ahako ray volana lasa zay hoe efa hita ary mibaribary zao fa mazava be ny safidin'ny vahoaka, tsy mila any Andry Rajoelina no sady tsy mila any
maro karavalonanana. Izao tsara no teneniko tamin'izay andray. Raha misy de misy ny olona voango ny andro Rajel, niampy ny avy an'Antananarivo nentiny feno ny avion. De teo amin'ny 350 tao amin'ny ambasady tamin'ny soi-disant journée Madagasikara niaraka tamin'ny MEDEF iny. Raha nisy ny fijoroana an-dalambe nentiny ireto mpitarika ny ekipam-dravalimanana ny RMDM, raha nisy de nisy hoa, ary tamin'izay moa zany ny tena nanao fanahiniana mihitsy isaiko amin'ny cure-dent, ny tena marina eo amin'ny 150 eo, fa nataoko hoe 100. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, nataoko hoe 100. Dia hoy aho hoe aty Frantsa angamba ny eto amin'ny Île-de-France, efa zany nisy hatrany amin'ny province, nisy hatrany amin'ny département hafa kay ny Ndray Andry Rajoelina hono tonga tao. Ny sasany tetỳ an-dalana koa. Dia raha eto amin'ny Île-de-France, tena teneniko hoe diso ity statistika avoakako ity a. Fa ndao atao hoe 5000 fotsiny na 10 000 fotsiny, fa plus n'izany a, bien sûr, largement. Nisany amoaka chiffre manko nareo, nisan'ny malagasy mipetraka eto amin'ny Île-de-France. Zao ny zavatra teneniko anareo. Tsy vitan'ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana mitambatra ny manambatra olona mihoatra amin'ny 500 na 500 eto amin'ny Île-de-France. Ny akama mahavita manangona ao anatina thème anankiray de ny firalahiana ary indrindra ny fifankatiavana samy malagasy. Nofokena amin'ny tape-hevana 650 personnes no tonga toko 657. Mazava be ny zany. Ary izay zavatra izay ny tena tsy tatiny ny aty ampita ka nitady benjary velo aty Frantsa anetsika, aty Frantsa tsika aza provokena hiteny zavatra tsy tokony teny. Zany hoe tsy le olona teneninao io e. Tsy le olona teneninao io a, azonao, raha afaka manoratra ianao zay tianao tenenina, fa tsy any mihitsy, tsy zany no ampitahorinao an'izany hoe menacenao aty ampitahorinao. C'est pas avec fleury que ça compte. Ny zanako zao no ampianariko an'izany hoe il faut jamais céder au chantage. Jamais, jamais, jamais. Depuis leur âge de 5 ans à 5 ans, je les ai appris ça. Jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Il ne faut jamais, jamais céder au chantage. Encore moins aux menaces plurielles. Ny avy zany mampiseho ny heriny, satria manomboka eto zany de ho ahitanareo hoe ho avy ny fanameloana avy any amin'ny Tiny, ho avy ny fanameloana avatsy, avaroa. Fa tsy fantatra aloha ny Tiny na mety d'accord ihany koa satria raha ny fahafantarako azy efa manomboka miatakataka ao anatin'le aty Frantsa nga, raha ny fahenoko a, ny Tiny Masasany ohatra zao, za zao ohatrany mahita hoe non, aloha tsy hanonona anarana satria manjary manimba olona, fa misy le fizarazarana araky ny fisehoana gauche sy ny fisehoana droite. Ka comme j'ai dit ce matin, le premier nid nous a collé un procès, du moins m'a collé un procès. Et le second, c'est-à-dire de la troupe de Ravalomanana, est en train de me mettre un autre. Lalana tsy maintsy diaviny zany, fa tsisy an'izany atao hoe niny tafapetraka fotsiny
am'izao zany. Noraisiko ny adidy, noraisiko ny anjara, isian'ny làlana andehanan'ny daholobe hoe ato ny làlana tokony andanana ary ity ny solution an'i Madagasikara. Ny zavatra iseho ao de ianao malagasy ihany ny ahita, ianao malagasy ihany ny découvrir hoe ity olona ity no mety aminay. Mariako etony ary averiko ihany. Ary zay no madiso ny analyse ny any atsimo ny any ananiny. Satria ifleurerako eto malala efa niteny tsy indray mandeha na indroa fa tsy intéressé am'zany izy. Ny mi-intéressé anahy de mahita olona madio, afa-dira mangatsakatsaka. Vonona hitondra ny sy hanadio ny firenena. Ary tena tsy hafenina fa tao moa ny antso hoe Monsieur Fleury azafadina tsony izy, fa zany hoe tsy hamaly tsony aho. Fa ny zavatra tena marina de tena mbola lavitra be mihitsy ary lavitra ny lalantsika malagasy ao anatin'izany atao hoe fanadiovana ny firenena zany. Ny zavatra hitako ary ny zavatra tena hoe analyse tsy azonareo lavina ary tsy azonareo valiana de ny hoe fa maninona isika malagasy tsy mbo mihaino ny tenin'ny olon-kendry. Averiko maninona isika malagasy tsy mbo miteny ny olon-kendry, mihaino ny tenin'ny olon-kendry. Fa ny zavatra tiantsika malagasy dia ny mpanamory indray no mananatra ny endry, ohatra. Ny zavatra tiantsika malagasy de ny tompon'ny fijangajangana indray no mananatra antsika, ohatra. Mahalatsa saina tena hoe gaga ianao zany hoe fa le izy ve zany ty le tsika mihaino ao anatin'le WC 101 ty de tsy hita ny ametrahana an'le tongotra rehefa ao am'le WC, satria indraindray tara mihitsy ara ny commune no maka le any anaty fokontany be any zany de am'izao fotoana zao raha tsy diso ny fahalalako de tao amin'ny barika na ohatran'izany ny zavatra miseho. De zany hoe le malagasy zany na le tompon'le trano na le mpandroaka dia efa zatra mahita an'le maloto. De antika ny problema dia lasa tsy mahita tsony ny madio. Ary vohatra ny anatin'le saina zany hoe misy olona anankiray zany efa hita zao notoirement chômeur, mercenaire politique. Voaraoka ino izy teo mampiasa mpanjakana azy. Tsy olona ray no teneniko an'izany fa maromaro. Ny ankabeazan'ny mpanao politika malagasy tompoko de miala tsiny chômeur. Ary tsy manana sory sa fidiram-bola matotra. De inona ny zavatra mitranga? Il se verse dans l'alcool, dans les drogues et dans le mercenariat politique. Ouais, misy misakafo ange sady mijery anareo e. Inona ny tianao tenenina renany? Ka ny tiako hazavaina zany de zao hoe maninona tsika no tafiditra ambany be ohatran'izany? On a des intellectuels. Ahoana moa no fomba hidinany adiniko le économiste Dirikabony Andriamatoa Hery Rajaonarim-Bampianina tao amin'ny finance. Ny anarany maromaro ireo économiste mahay manadiady ny momba ny raharaham-pirenena. Ahoana mihitsy no andeha hidinany? Ay zafady Renania, zafady tompoko miala tsiny. Miala tsiny marina ny teninao misy olona misakafo.
Ahoana no fomba idinan'ireny profy ireny amina niveaun'olona profane amina lecture na ouvrage économique et information économique. Vao miainga le resaka sy mandeha le fanadihadiana hita hoe mibokinina le bandio fa tsy ao anatin'ny fahaizany le izy. Rehefa manomboka ianao manafangaro an'izany atao hoe définition an'izany hoe offre sy ny demande zany de efa zay fotsiny minimum zany, de efa tonga saina ianao hoe ovay ihany io télé io, Ra Johnson. Ahoana no andeha andanan'ny général Ramakavelo? Ahoana no andeha hidinan'ny ray aman-dreniny Randriava? Ireto général expert amina stratégie sy ny économie ary ny sociologie, amina olona profane milaza ho mpandinika politika, amin'reto olona milaza fa mpamakafaka raharaham-pirenena, amin'itony karazan'olona aloha tena mialatsiny fa tsisy asa ambany. Kanefa ny rehefa manomboka plafone ianao iny 7 na 8% iny no faravitan'ny Ravalomanana de teo izy no miplafone satria les références tsy référence ny tifitra ny ambony fa référence par rapport am'le vitan'ny hafa teo aloha hoe tsy nahavita be noza reto. Erreur fondamentale. Tany amin'ny taona tsy tadidiko izay, tany amin'ny taona 1970 tany zany nahita chiffre roa ny développement nentin-dratseraka. Oui, raha tsy diso izay 12%. Hugo Ra Johnson, ny tiako tenenina aminareo zany hoe misy zavatra mihitsy hoe mitarika antsika menakavy hidina ambany de ambany de ambany. Eo any mahatonga anahako nanapa-kevitra tamin'iny andro iny tsy resaka an'ity zavatra ity intsony satria mila miondrika ambany de ambany mihitsy tsika miresaka amin'ireny olona ambony de ambony ireny satria ny zavatra teneniny tsisy azontsika. C'est pas notre monde, c'est vraiment un autre monde. Manahirana be ka ho fanajanan'le izy de efa miteny tamin'ny fakomaly hoe ito iana no miteny azy fa tsy teneny intsony. Ka raha raisina ny dinamikan'le izy zany de zao vita ny etapin'ny voalohany miditra ao amin'ny etapin'ny faharoa zany tsika ray akama am'izao fotoana zao. Ilaina ve ny fisehoana na ny fiatrehana ny faharoa io? Tena ilaina io tompoko, tena ilaina satria tsy vita mora ho an'ny malagasy ny ahazo ny zavatra tokony ho fantany hoe aity efatra any am-potony mihitsy mipotika tsy solution intsony Ravalomanana. Ilaina zay, raha zay no lalana tian'Andriamanitra aseho ka hisoratra hibaribary eo anatrehan'ny tantaran'i Madagasikara dia ndeza tsisy menatro-drano, tsisy olana. Tsisy olona hoe andeha hoe zazakely eto ka hoe ampitahorina amin'ny zavatra hay. Efa noteneniko io ramatoa io hoe ny zavatra non ramatoa anankiray izay ka tsisy ka ny zavatra ataonao neo mety haiko eny fa ny zavatra haiko tsy hainao mialatsiny ny zavatra haiko tsy hainao c'est pas compliqué, c'est pas la peine d'avoir fait cette année de zao parcours. Que dit la loi fotsiny de zay. Bon. C'est tout. Maintenant, vous allez dans mon domaine. Je crois pas que hiresaka téléphérique tsika rehefa avy eo Henri Paul.
ao anatin'ny fandarana faharoa. Ka miditra ao anatin'le fazin'le ny faharoa tsika. Tsy anjarako midefinira hoe mafy na maivana io, fa ao anatina za koa tsy teny hoe ady io na combat na bataille, fa anisan'ny barrière anankiray na hitanareo le steeple na le E ataon'ny soavaly reny, de rehefa tonga eo akaiky alohan'ny arrivé ianao mbola misy E anankiray na steeple sautianao zay anao vao tonga amin'ny arrivé. Ny arrivé à la différence de tout le monde, sao misy manao interprétation diso, ny arrivé de ny vahoaka malagasy fa tsy Fleury raha Kotomalala. Satria tena teneniko ihany ary averiko eto, j'ai pas un rôle politique à jouer. Mon rôle, je fais mon édito, je fais les chroniques en tant que chroniqueur, ataoko koa ny rôle maha journaliste tahako amin'ny investigation, je m'arrête là. Ny association akama tompoko, azafady, ny akama dia tsy parti politique fa mouvement ary enrôlé officiellement any amin'ny préfecture en tant que société civile. Donc, faux, erroné, complètement faux. Tsy parti politique ny akama. Alors zavy zay, ny akama dia manao asa soa ho an'ny malagasy amin'ny alalan'ny fanolorana hevitra na solution ho an'ny mpitondra, fanolorana hevitra na solution ho an'ny mpanohatra, ary fanolorana indrindraindrindra fitaovana sy fanampiana ho an'ny malagasy any amin'ny faritra atsimo. Ny akama no nanaitra voalohany aty angeka na ny fitafy lafo vidy ary hanomezana ny famarinana sy ny ady. Marina aloha zany ady. Marihako tsara zay hoe fanolorana hevitra, zay manko no mahadisy anao ry Socrate ra cyclone. Hevitra ho an'ny mpitondra hoe zao ny solution, fanolorana hevitra ho an'ny mpanohatra hoe zao ny solution, efa niteny ateto voafako moaly hoe mifandraisina tanana. Ary nisy olona tsy voatonona tao ary zay koa no anisan'ny possible mety naharongotra azy. Tsy possible. Raha nangona olona ny olona ohatran'ny ny olona sasany, tena marina mafy, mety ho zato. Tant que tsy mahangona mihoatra ny 2000 na 3000 na ny tenako zao ary de mitsotra mihitsy hoe tsy ho vitako nandeha hanangona olona le ry amin'ny ambassaderie, i-contre amin'ny olona 350, nefa ny olona mety ho zakako eo, ampanetrentena ny tenenako an'iny hoe ny olona mety ho zakako eo 20. Nanetry tena zany, te hi-prévenir amin'le ary ny ilany ahy zany hoe mipetraha rehetra raha. Petraha rehetra. Zany hoe ny zavatra enony eto amin'ny akama, raha raisinao tsara amin'ny fotoana, ka ohatra ianao tena intelligent, mihaino azy, de hoy ianao hoe Cléry ary mahavita manangana olona eninjato, 657 personnes. Miteny izy hoe tsy possible aminy hanangona olona 20, mihoatra ny 20 eo amin'ny ambassady. De mba ahoana moa tsika zany? Tsika hatramin'izay nanaova antsika, tsy mbola nahavita nanangona hatramina olona 300, namena sakafo gratuit ary ny olona. Eo le zavatra zany no miseho hoe tsy hoe rehefa tsy maintsy ampiseho amin'ny Fleury fa mafy. Satria Fleury niprôné an'le nini. Teo koa ny diso, tsy Fleury Rakotomalala rery toko no miprôné nini amin'izao fotoana zao. Izy no pionnier an'le hevitra, d'accord, fa tsy izy rery intsony. Efa manana zafikely, efa manana zanaka be dia be aho, mandova anahy amin'io fitrampiana na fitondrana io nini io. Ary mazava zany, na misy any ary misy page Facebook zay tsy izany mitantana azy, mamoaka mihitsy hoe ny Ravalomanana, ny Andry Rajoelina, tao anatin'ny herinandro fotsiny dia nahatratra tany amin'ny 8000 personnes ny adhésion tao anatin'io page io.
tsy compte ilay izy fa pejy. Tiako tenenina amina tsy fantatra fa mety 14 000 angambany izy zao. Tiako tenenina aminareo hoe am'izao fotoana zao tsy fleurir Kotomalala irery intsony no mitarika izany atao hoe vondron'ny nini zany. Ka ho avy ny fotoana hiaraka am'izay ny vondrom-be an'ny nini de ho hitanareo eo fa ho afa-baraka nareo. Ho hitanareo eo fa afa-baraka nareo satria ny antony de zao. Raha fahenoko amin'ny atsimo, fahenoko amin'ny avaratra, fionanary, mahangonangon'olona, mahangonangon'olona ary tena petraka ho azy le izy satria mazava be ny fampijaliana ny vahoaka any amin'ny faritra. Tsy fantatro moa zavatra toy nataon'ny ministeran'ny commerce am'izao fotoana zao. Fa tsy afeniko fa anisan'ny antso asy hoe orekana. Tsara fantatrareo aloha fa manana relation mifanady zay Sandriamatoa Edgar Razafintravà. Zay teneniko anareo zany. Solution omena amin'ny firenena zany. Ny antso azy officiellement atoko. Io mba jereo le izy. Ongaraina mba jereo resaka vanio fa mijaly anie le malagasy. Mijaly anie le malagasy de mba tsy mety le izy. Za zao tena faly mihitsy lahy ny tonga ao. Resaka privé zany tsy tokony avoakako eto fa tombontsoan'ny malagasy. Oy, maro ny olona tena miandry ny atongavan'izany herina Jonary Mampianina zany any amin'ny faritra avaratra iny, any amin'ny faritra Sava iny, satria tamin'ny andron'izany olona zany dia 1 million ariary na 5 millions FMG ny kilôn'ny vanio. Zao izy raha misy de misy 250 000. Oui, 250 000. Tsy azo avadika toko politika ny akama Sokraty a. Efa zay no misoratra any amin'ny préfecture de zay. Ka ny tiako tenenina hoe fotoana zao raha tsy izy tsy mivoaka hatramin'izay raha tsy manifester ny grifany hatramin'izay, efa gaga ihany ny tena hoe ahoana ary izy ty. Zao izy io mipoitra amin'ny heriny rehetra dia arabaina izy anatanteraka ary appréciena mihitsy tsy maninona. Anatanteraka ny fanindriny am'izany lalana tiany andehanan'izany fitoriana sy ny karazany. Menace ozy izy le ban'izay, menace. Misy lalany tompoko ry malagasy mpiray tanindrazana ny lalana atongavana any amin'ny tsara. Tsy moramora. Tsy moramora. Za moa zany dia tena isaorako an'Andriamanitra. Isaorako an'Andriamanitra mihitsy aho. Fa ny tena moa tsy tompon'ny famarinana zato isan-jato. Mivavaka ny tenako, nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra. Tsy ny hoe par rapport amin'le zavatra ireny a. Fa dans tout ce qu'on fait. Teny tsara be ny azoko avy amin'Andriamanitra. Ho vakiako aminareo rehefa avy eo. Teny tsara ary mahafinaritra. Zay no tsy hidirako ao anatin'le eritreritrareo amin'le hoe alefaso le hira amin'ny mariaka re. Tsy mety tompoko ary tena tsy mety ny mandrato ady aman'olona. Journalistiquement parlant, tsy mety satria lasa karazany hoe harcèlement. Fa izy afaka manao a, sady tsy manakana mihitsy a. Tsy matoa manao an'itony zavatra itony a de vonona ny zaka mafy. Firy moa no manompareny ahako. Firy no maltraité anahy na eo ary tsika eto.
misy opa reny, misy opa voatavo, misy opa loks. Fa rehefa manao an'itony zavatra itony, mila manana heritsaina matanjaka fa tsy lasa de manao digadigany fotsiny amin'ny zavatra tsy tokony atao. Satria zao ny zavatra lazaiko anareo a, raha ampiova olona ianao amin'ny fomba fitaizana dia tsy maintsy ny système psychologique ny olona io na psychique ny olona io mihitsy no tena kitihanao. Ka rehefa izy no tsy tonga saina ohatran'izay, tsy manana réflexion ieriteritra manao introspection ka manadiady hoe mandiny tena hoy ny fiangonana ny religiona, mandiny tena ianao zany zay le teneniko hoe ino ty izy teo, thérapie par le miroir zay, mijery fitaratra ianao, rehefa mijery anao de fixe tsara, ça ne veut pas dire que au sein de moi-même je suis en équilibre. Mijery fitaratra, mandinika tsara sao de tsy mety le zany laza. Ampiko vavaka, vakiko aminareo avy eo. Zao ny zavatra teneniko anareo, en équilibre avec moi-même. Rehefa vitako zay procédure zay, je me suis bien regardé devant la glace. Et là j'ai dit, ahoana Fleury, miresaka amin'ny tenanao ianao tompoko. De raha vitanao mijery ny masonao sy ny tavanao mandritra ny ray minitra sasany, tsy mikipy ny masonao ary tsy miala ianao, de za miteny anao fa raha ao anatin'ny adalàna ianao de tonga dia tsy voajerinao na ny tarehinao aza. Caméra anankiroa reto de tato aloha ny jereko tato amin'ny anina sao de lazainareo hoe tsy mijery anareo ato amin'ny YouTube. Ilainy zany amin'ny fiainana, mandiny tena fa tsy ianao akory ny tompon'ny famarinana. Ary rehefa vitanao zay na inona hitranga, surtout ny mpivety menace, mpivety vainty amin'ny zavatra tsy tokony tenenina, mety azoko lasena am'zany koa ny tenako, angamba. Kanefa ho any lazaiko anareo teo hoe ilainy ary tena tsara mihitsy ho fantatry ny mba imazineny hoe ka andezy ka Dominique Strauss-Kahn. Raha tsy navoakan'ny mpanao gazety, aingana. Ny sondage-ny DSK efa tery ambony be tery mitotona. Ozy mivoaka frantsay hoe olona ohatr'izany ve natao filoham-pirenena mba andezatsy izy. Na isany ohatran'izy teo ary natsapa le rangahy hoe j'aurai le temps ary tsy afeniko aloha entre atsika. Tena lazaiko fa manipulation goavana no nahazo an'ny DSK. Fa tafiditra tao anatin'ny piège-ny olon-dratsy izy tamin'iny zavatra iny. Fa namoaka boky moa izy nilaza ny tena marina fa tena manipulation planétaire. Aza tratran'ireny fotsiny reny le tia fitombenana sy tia saucisse gasy reny. Fa tena miteny ça n'a rien à voir avec le saucisse gasy de mon neveu, non. Non, satria gasy ny resahana eto de tsisy idiran'ny Giatramma mihitsy zany fa saucisse gasy an'ilay malagasy le bataitsika le tanantsika eny amin'ny vatantsika eny ny resahana. Io fitiavanao saucisse io mety apotika anao io, fitiavanao fitombenana io apotika anao io. Misy zany e, ino rangahy iny voafandrika tao anatin'izany ka raha ohatra tompoko manana madina notetenina indrindraindrindra tafiditra ao anatin'izany atao hoe nini zany de aleo mipetraka manamboatra vatana aloha, atao ihany koa ny tolona fa izahay akamo aloha de miala tsiny fa tant que mahita zay hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana, misy zavatra tsy mety, tsy mi-jouer-ny rôle correctement ny opposition de avy foana zay amin'ny angady sy ny arina
na izy na iza. Mazava angamb'izay. De efa nitiry a de avy eo amaky an'le soratra masina zay de ho gaga nareo, na nareo araha tsy de zatra mamaky an'izay. Chez Kipli, nous voulons que... Aoara. Fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa fui quando ni ai si socio fui quando ni ai cambia sawa fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa Tira Bituri Tuantana no Bifia Daki Nyanjau Nyait Rufani Rinau Ise Barbecue Pitira Piturue Tuankana no Lifian Daku Tumpu Nyantiao Nyait Rufani Rinau Ise Amiku Fui quando ni ai ti socio Fui quando ni ai cambia sawa Fui quando ni ai. Tokony ho fantatritsika hoe rehefa mandefa an'izay hiro zay de tena mifatoka tsara mihitsy ao anatin'ny finoko ary fiderako an'Andriamanitra satria tena izay hiro zay tena manohana tanteraka ny foko satria tena tsy afeniko anareo sy ny finoko ary ny fanahiko. Tena tsy afeniko anareo fa raha ny sitrapoko tsy mahavita an'itony fandaharana itony. Tena tsy afeniko anareo zany. Raha ny sitrapoko tena tsy mahavita an'itony fandaharana itony ary izy ity ohatrany hoe talenta efa nitambatambatra tao gaga moa za hatrany amin'ny université mahavita mamaly mpampianatra hoe non tsy d'accord amin'izany ary matetika izay sy ny ray aman-dreny professeur Rabearmanana, Raim-Beda ohatran'izany no mifamaly amina resaka zavatra anankiray na fait social na fait historique zany fa tsy afeniko fa tsy sitrapoko no manao an'itony fandaharana itony. Voatosika ary tamin'ny voalohany tena tsy afenina fa tena narary satria metefany aminao le fahorian'le malagasy, metefany aminao le fahorian'le mpiarabelona aminao, metefany aminao le lainga tsara lahatra ataon'ilay mpitondra, metefany aminao ny aratra madindika satria tena eo anatrehan'ny fianakaviako mihitsy no mitranga le izy hoe tena ahoana e hitako le izy ao anatin'ny fianakaviako zay tsy ho tononika ny anarana fa ianareo mahafantatra hoe iza ny havako ao anatin'ny fitondrana eo, tsy ananako avana io tompoko rehefa tafiditra tamin'itony zavatra itony. Iza ny tsy maniry mba teo hoe tena za tena miteny anareo fa raha ohatra fa mijanona tamin'i Madagasikara ka ohatra hoe tsisy dikany tamiko ne fanaraka tamin'ny Andry Rajoelina
nareo ihany no miteny hoe lalatiana Rakotondrajafy namako ary tena namako akaiky. Tsy ananako namana amin'ny fitondrana amin'ny firenena à partir du moment niditra tamin'ity zavatra ity. Nareo ihany malala ihany koa fa misy havako akaiky eo anatin'io. Donc tsy sarotra amiko mihitsy, d'autant plus Andry Rajoelina mahafantatra anahy tsara. Anisan'ny olona mba nitaiza kely anazy na bitika kely ohatran'iny aho. Tsy ho sarotra amiko mihitsy ny hiditra ao anatin'izany hoe fitondrana Andry Rajoelina. Fa ity no antso azoko tokoa. Ity no antso avoko. Izay no mahatonga anahako tsy afaka mihitsy hanafangaro an'ity zavatra ataoko ity amina tanjona politika hoe iny aho Fleury Rakotomalala andeha hitsambikina hanao ministre zatsy na hanao candidat filoham-pirenena rapitra. Tsy izay tompoko ny hiraka azoko par rapport amin'ity zavatra. Ka rehefa tonga tato an-trano aho teo dia nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra hoe lazao amiko inona ny ambaran'izao zavatra rehetra izao. Dia enoy tsara ny teniny. Job toko faha-efapolo andininy manomboka eo 12. Raiky amby roapolo manomboka eo raiky amby roapolo. Inona ho any ambaran'izao zavatra rehetra izao Jesosy miangavy ianao mitenena. Eo ambany amin'ny anaran'i Jesosy. Eo ambanin'ny hazo lota no andriany. Hazo lota zany dia hazo tsara zany. Misy malokaloka tsara. Anao malokaloka anao tsara zany hoe comme si c'était une sieste royale. Any am-piarena anaty zozoro no andriany. Eo ambanin'ny hazo lota no andriany any am-piarena anaty zozoro sy fotaka. Satria zany hoe ao anatin'ny ady ianao zany dia voatery miataka dia any am-piarena any ianao. Ao ambanin'ny lota ianao, ny hazo lota no manaloka anao raha filaza amin'ity teny ity zany. Eo ambanin'ny hazo lota no andriany. Eo aho zany no matory tiany tenenina. Manalokaloka azy ny hazo lota ary ny hazo malahelo mbola averiny ihany le hazo lota eo amin'ny 12 zany ary ny hazo malahelo eny amoron'ny ony no manodidina azy. Zany hoe na any am-piarena zany le Rakotomalala Fleury dia zavatra tsara no manodidina azy. Tadio tsara fa ny hazo malahelo eo anosy toerana tsy azo anatonana satria ery lavitra ery. Anisan'ny toerana fitsangatsanganana luxe anosy io tany amin'ny taona 90 ka hatrany amin'ny 77 tompoko. Samy mahalala an'izany daholo. Indrona dia Maria aza, tsy Maria Carré Maria. Indrona dia Maria aza ny ony, tsy manahy izy. Maria tenenina eto zany akaiky. Na dia akaiky eo ary le ony na le fotaka na le rano zany dia tsy manahy izy. Zay zany ny état d'esprit apetraka amiko hoe aza manahy. Ito izy tsara dia tsy manahy izy. Matoky izy na dia misy Jordana migorodana amin'ny vavany azy. Matoky koa zany, tsy manahy. Matoky io. Zay zany ny esprit tokony hananantsika akamo. Tsy manahy aloha voalohany indrindra. Faharoa, matoky. Dia inona ny résultat an'izay hoe ianao moa misy mahasambotra azy va. Mazava zany ny lalana. Raha mihiratra ny masony, raha azo mifandrika izy, misy mahatsindrona ny orony va. Na azo mifandrika ary ianao, tsy voatsindrona ny oronao. Inona ny dikan'izay? Isika kama zany ninona zavatra mitranga. Zaraiko aminareo le izy dia mila alao tsy ho diso tsy manahy
aloha maro mako ny be fanahina sao de tsy manahy ianao voalohany, faharoa ianao matoky de mivaly ny zavatra tianao atao moa va misy mahasambotra azy va mazava ho azy ifonjato amin'arivo aminao va izy anao fanekena aminao va izy azonao alaina ho andevinao mandrakizay va izy soratra masina tompoko miteny an'izany vakio manomboka amin'ny fararaika amby roapolo hatrany amin'ny faharoa amby telopolo dia mitarika anao n'Andriamanitra tsy anahy aloha ary faharoa matoky de ho avy aminao mivalokafatra fa raha ianao mibe fanahina de taddio fa tsisy valimbavaka ho avy aminao na inona teneninao tsisy olona miteny rato eto Sylvain fa any aminareo ngam'izany ka ny tiako lazaina zany zay no lalana andehanantsika petraka antsika ambavaka amin'ny alalan'ny tsy fanahina sy ny fatokisana ary surtout ny fahaizana mamaky ny lalana tian'Andriamanitra andehanantsika daholo. Tuantanano bifiataku Biandioniait rufanirino ise bamiku Pitia Piturue Tuantanano bifiataku Biandioniait rufanirino ise bamiku Afui quando ni hai ti susio Afui quando ni hai cambia sawa Afui quando ni hai Afui quando ni hai cambia sawa Rai su si bifiai na utuini fana ti traveluna rudu ficuri reu ficchiasa tumtua pita qui montana Fui quando dirai ti susio Fui quando dirai cambia sawa Fui quando dirai Fui quando dirai cambia sawa Fui quando dirai ti susio Fui quando dirai cambia sawa Fui quando dirai Fui quando dirai cambia sawa Fui quando dirai
Afinkwanoni ay kampya sawa. Afinkwanoni ay Afinkwanoni ay kampya sawa. Tantaraiko tantara kely nareo a. Ny ray aman-dreny moa dia mipetraka ho mpananatra foana ary azafady aloha fa mety hitoto ity zavatra ity. Mipetraka ho mpananatra foana eny na dia mpitandrina ary. Misy mpitandrina izay moa zany a, Zaradoka eny Avaradrano eny a, tena manolo-tsaina anahy be dia be ary karazana manao karazana coaching mihitsy ho anahy. Raha ray aman-dreninao manko tsy mety na dia mpitandrina ary, fa tsy maintsy olona ivelan'ny fianakaviana no mety satria tsy maintsy mipetraka foana le hoe fondray. Dia rehefa hiditra amin'itony fandaharana itony a, ka nanazava taminy alohan'ny nialako tany Madagasikara ny taona 2024, dia hoy aho taminy hoe izao aho no fanindriako pastera fa izay ny zavatra manosika anahy dia ny hamoaka batsilana ny marina rehetra fantatro momba an'ity firenena ity. Tonga dia hoy izy pastera tamin'izay, aza miditra amin'izany ianao hozy izy. Fa ahoana ho aho? Ny mpanao politika malagasy anie ka masiaka hoy izy. Masiaka anie ny mpanao politika malagasy hozy. Ary vitan'ireo mihitsy manao manipulation an'olona maromaro tsy ho tianao. Ka ny tanjoko anie pastera sy ny zavatra mahazo ahy tsy hoe ho tian'ny malagasy hoe. Fa tena lazaiko anao aho fa tena hoe maninona ary nizaha no anisan'ny zaraina ny secret an'ity Madagasikara ity. Misy adidy meandry ahy pastera ka omeo tso-drano aho zany mba hanao an'izay aho. Da hoy izy hanome tso-drano anao fa tadio fa ny amin'ny soratra masina ary miteny hoe ny olona ilazany marina dia matetika maro fahavalo. Ny filazana ny marina dia hanananao fahavalo. Tiako lazaina aminareo fa tsy moramora zany hoe enjehan'olona amina procès zany. Tsy moramora zany. Mila manana état d'esprit, tsy manay, matoky ary midera ny asan'Andriamanitra ianao amin'izany. Tsy vitanao olombelona ny mahataty an'izany tompoko. Gaga nareo angambany hoe Arlery tao lucide be, tao zen be lery, ZN. Non, manana an'Andriamanitra tompoko. Fantatro fa miaro ahy ary tsy hanala-baraka anahy. Daty izay. Ary zavatra teneniko aminareo koa dia ity faharoa ho antsika kamaretra. Tsy moramora ny manao an'itony azy itony. Fa raha tsy iainanao le izy, raha tsy tianao le izy, dia aza mitonantonana fa mitona mirindra. Nareo maro no miteny ahako hoe mahay aho. Non, non, tsy mahay aho tompoko. Andriamanitra no manome hery ahy ahafahako mitazona sy mahavita zavatra rehetra nandritry ny taona roa taona izay telo taona. Ary nareo ve tsy mahatsapa fa tsy misy andro iray na andro roa tsy misy zavatra miseho ary mandeha makany amin'ny tsy mety foana ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Nareo ve tsy mahatsapa fa tsy misy andro iray na andro roa ataon'ny mpanohatra tia-paravalomanana amin'izao fotoana izao
nareo ve tsy mahatsapa ary tsy mahita fa rehefa tambatra ny adalàna izy roa tota de manahirana na mieritreritra azy ary raha ohatra anao tonga am'izao fantara zao ka mijery de ny soratra masina hoe tady dio fa eny atsefatsefany eny misy devoly anadalanareo tsy maintsy miditra ao anatin'ny fiombinam-beny tsara ny devoly andoto rano hisarika anao hibitsibitsika aminao zao de misy hoe mety aminao mihitsy raha pasteur de fantatr' zao fa hoe marina ianao nena James de fantatr' zao fa manesoeso ka raha ohatra ianao maharivorivo ny finoanao maharivorivo ary manam-panahy ianao manana fanahiny ianao isaky ny manao zavatra hoe sao de tady dio tompoko fa tsy ho lasa lavitra ianao am'zay satria na izao fotoana izao ary de fotoana ihany koa tsotsorimambo isarahana hiakatra ao amy mafimafy kokoa tsika avy eo rehefa vita indray ty etapy ty satria ety tambatra indray koa ny mpitondra sy ny mpanohatra anohatra an'izay mety hery vaovao Madagasikara ho tonga eo tady dio zay ary zay combat zay ny tena combat mafy mihitsy mila finoana mahery vaika tompoko tsy mila fanahina matoky ny asan'Andriamanitra jereo fotsiny e manampy ny frantsay hiditra amin'ny teman'ny votoatin-kevitra lehibe faharoa zany tsika manampy ny frantsay amy fo madio hoe bon inona ary ny teny ilainareo malagasy inona zavatra ataon'le firenena malagasy au lieu de miteny izy hoe tena mba meo teknôlôjia anareo frantsay raha nga zay ihany Pinocchio hatram'izay nilan'ny religion tao anatin'ny politika no nahapotika amin'ny firenena malagasy tokony ho fantatrao zany hatramin'ny ilan'ny religiona na ny religion tao anatin'ny politika malagasy no nahapotika amin'ny firenena malagasy ary nahapotika ny sainao io koa raha tena mamaky ny baiboly ianao mamaky ny soratra masina ianao ary mamaky ny coran ianao tena tsy lavitry ny politika tompoko ny ao anatin'izany fa ny diferansa dia ny famarinana ny fanajana ny teny nomena ka nahiteny frantsay fa zato sy arivo eo ary ianao diso zany teninao zany ny religion tsy manapotika politika mihitsy fa ny politika no manapotika ny religion dia ny tiako tenenina hoe eo am'izay fotoan'izay no tena combat ary tokony eo tsika no misikim-ponitra fa raha tena feno fanahina ianao dia tadidio fa tsy ho tafavoaka lay zavatra hitranga nanampy tamin'ny fo madio ny frantsay inona ny tena ilainareo de au lieu de ny teny marina mihitsy ny tenin'ny iza fransa moa le tsy liva fransa izy iny tena marina zao partage hoe zany ve ranga tenin'nga pactole tenin'nga lilay mahitsambo hoe zany ve ranga ty ny prioritaire zany teleferika zany ny tena urgent zao de hoe la frantsa omeo anay ranga ny teknôlôjia momba ny fanangonan-drano ka rehefa tsy d'accord ianao de zay mizy rehefa tsy d'accord ianao Irlande zao jereo teny Irlande ianao fa vous êtes dans le tort totalement manaja ny finoan'ny Irlande du Nord manaja ny finoan'ny Irlande du Sud misy tafita noho ny Irlande ve zao amy développement hoe rapide zany
Raha resaka statistique de manière exponentielle. Hitanao fa nany exemple raisinao raha diso. Vous êtes dans le flou. Tsy nisy mihitsy zao am'zao fotoana zao hoe imposition hoe Irlande du Nord manitsakitsaka ny Irlande du Sud. Samy manao mondial reo rehefa tafakatra. Ary ny mahamafy ny religion katolika sy ny protestanta amin'ireo toeran'ireo no mahatonga an'le firenena tafavoaka. Satria rehefa lahady de mihazakazaka any am-piangonana daholo ny be sy ny maro. Any Irlande reto Eropa tompoko no misy an'izany hoe tsy foana ny fiangonana rehefa lahady. Misy malagasy mipetraka any Irlande akamo, mpanao gazety raha zay no tianao fantatra. Tena gaga izy hoe efa niteneniko teo hoe katolika et protestant. Tena gaga izy hoe aty Irlande na andro andavanandro ara feno ny fiangonana. Il y a moins de racailles. Voilà, c'est la religion. Pareil pour Suède, pareil pour la Norvège, Finlande. Mba mandeha voyage de mahita rehefa tsy mivoyage Allemagne. Rehefa tsy mivoyage ianao na tsy miseho bokinet de tsy mahita de apetraky ny olona fotsiny ny fomba nahatongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana no ino dizy teo mais l'Irlande a été toujours partagée en deux. Fa ny anglisy no nanambatra an'io anankiray pour mieux gérer et ingérer dans le système économique irlandais. Zay l'izy miala tsiny aloha fa lasa manao ilaina ihany manko hoe bon mba miparticiper koa zany le olona amin'ny ady hevitra eto fa entin'ny olona ny motif ny ekarany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana ary zay no nahavoa Ravalomanana tena tsy afeniny de ny hoe afangaron-Ravalomanana ny fivavahana sy ny politika. Zay no napotika antsika menakavy. Zay no napotika antsika ka nampino ara de anisany voafitaka tamin'izany tena diso tanteraka. Ka au lieu de hoe mieritreritra zany ianao hoe inona ny prioritaire de samy mandinika daholo zany manan-tsaina sy ny manam-panahy rehetra. Tsy voalohany indrindra ve aloha reto mpianatra amin'ny université reto en même temps voalohany amin'izay ireto vahoaka mijaly any atsimo reto lazaina fa hanafatra hélicoptera enina hoe folo hoe zao anarahana maso ny dalo tsy hita le hélicoptera fa toa nitengenany dralahy fotsiny. Zay marina ny anao Sokraty. Sokraty raha cyclone re aloha de ohatrany hoe miala tsiny aho fa indraindray ianao tsy azoko ny hevitra ao fa tsy argument zany mpinao koa io fa zavatra profane ianao fa tsy expert amin'le matière fa zavabe ny interventionao. Efa mena exemple ianao zay no nahatongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana hoe tsy tokony hifangaro ny fivavahana sy ny fitondram-panjakana mba hieliminena an'le protestant zany nitondra tao amin'le firenena io. Aza adinonao koa fa misy fifaninanana entre ny finoana n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany. Eo no ahitanao hoe mahay ve le filoha sa tsia. Zay no mahatonga ny fifaninanana any amintsika hoe katolika sy protestant io. Dia nieritseritra samy nandinika ny olona hoe priorité hoe ty téléphérique ty. De ny aty ambadika aty zany mifampidinika hoe ary manao publication mihitsy ny olona hoe tsy priorité raha ngahy io. Ok ara tenenina indray zany hoe tsy priorité mbola lasa indray zany contractena ihany le dety zany anao an'le téléphérique, anao an'le signature zany en vue an'le izy. Inona reto i zava-doza e? Za moa ho zaho hoe ohatran'izaho foana no miseho mahay eto. Tena zay mihitsy a. Asa. Ohatran'izaho foana miseho mahay eto. De hitako ny publication ny rahalahy Paraina Auguste.
diplomate reny. Ary raha nisy ny diplomate naharitra tao anatin'izany hoe diplomatie zany. En même temps que en même temps que Horace. Adiniko moa ny prénom-ny Horace io fa Gatien tena namako, akamako. De zao teneniko anao. Malala tsara an'izany atao hoe protocole parainy Auguste. Niezaka hiantso azy hanao interview azy, fa izy moa de niteny hoe efa ampy ny Zandelahy fa ampitenenana anazy tsara. De zao. Inona ny zava-doza nataon'ity filoham-pirenena? Tena zay mihitsy ny votoatin-kevitra Andaniel. Tsy azo atao eto ambonin'ny tany tompoko. Averiko ihany. Tsy azo atao eto ambonin'ny tany. Tsy nazavain'ny paraina rahalahy paraina Auguste tsara manko ny tena sensan'izy hoe filoham-pirenena anao de miditra any amina biraona ministre d'un autre état no manosy ny fifanarahana ofisialy. De za aloha zany tena mampidina ambany de ambany le bannière, le sainam-pirenenanao mihitsy, le République de Madagascar mihitsy, ilay filoham-pirenena nanao an'izany. Fa ny tena zava-doza de zao. Rahalahy Augustin Paray. Mety ho diso fa aina ity le ahoana moa nahaizan'ity le vehivavy ministre ny finance na tsy avoaka na ary ny volako tsy olana, voaka foana iny. Ministre ny finance protocole présidentiel. Izy rehefa promotion dont on ne sait pas comment on définit pour arriver là. Raha nahita tsara tsika tokony atolotra le dossier, tokony avadika ho hita amin'ny mpanao gazety. C'est la première fois de sa vie qu'elle a fait ça. On lui en veut pas. Fa la base zany, tsy fantan'le protocole. Pire, raha filazany maro ity ministre ny affaires étrangères malagasy, de inspecteur de police. Ahoana moa ny fomba ahafantaran'izany inspecteur de police zany ny protocole présidentiel? Samy vendrana zany ao mifampitatana. Ahoana moa ny ahafantaran'ity le président classe de seconde niveau? Fa mba hoe nifandraindray tamin'ny olona tamin'ny la maison de parler français. De mba mahay miteny frantsay, vinanana eny. Manao an'ity la verdict. J'ai les frappes eo, niny le ray lapon. De io anao zany mandinika zany hoe inona ary ty ataon'le ry? Izy nanao an'io vita ihany. Fa ahoana ozy izy le président frantsay ary ambadika ary? Qu'est-ce qu'il va penser le président français? Qui est quelqu'un qui est accroché à tout ce qui est protocole et principe. Zavatra ohatran'ireny tsinona mila hoe zava-doko, mila fantatry le ekipa andray na ireto vahiny, reto frantsay andray anao hoe izy aby no avy eo, de ho avy eo no filoham-pirenena malagasy. La France ne s'était pas déniée à ce qu'on signe directement par le ministre des Affaires étrangères. C'est un vice-ministre qui a signé. La France ne s'était pas déniée à accepter la présence du président malgache pour déplacer le président français, ou sinon déplacer le lieu de la signature à la présidence. Même si c'est le secrétaire général qui sera là, c'est encore une désacralisation. Comme il dit, le frère Paraine Auguste,
Fatany tsara fa misy malagasy mahay diplomasia, aleo iridicule eo ivendrana eo izy. De efa vita le zavatra de mbola naverina. Monsieur le Président, si vous en prie, de verina indray vendrana mbola miverina teo amin'izy. Mais non, c'est du n'importe quoi. Ianao zany miteny hoe ho avy ao filoham-pirenenanay anao sonia azy. Anatrika amin'ny fanaovan-tsonia, la moindre des choses, raha ohatra firenena tena manaja an'izany teo hoe Andry Rajoelina zany, aza fankaro a. Le fait nameny vola ny frantsay de fitiavana ny malagasy, fa isika mihitsy ny tsy nahay mifidy hoe arina andefasana an'le vola. Anampiana ny Sud mionay ny teknôlôjia momba ny fanalana, fanangonana rano. Aty Frantsa misy an'izany e, avy ny orana de misy toerana anankiray mihitsy angonina ny rano, vidiana lafo mihitsy zany. Any Madagasikara tsisy an'izany. Tonga de lasa ny anapy freatika ihany. De hoe ho avy eo zany le filoham-pirenena. Raha tena hoe misy kokoa, misy tokoa ny amitié entre ny andriamatoa Emmanuel Macron sy Andry Rajoelina, tena mba nitrehitra Emmanuel Macron vendrana le zay lahy raika aminy. Fa aleo zany andefitra. Tsy nandefitra le bandy. Navelona ny ridicule fotsiny teo. Misy message ngeda be zany ho anao malagasy. Misy message tena ngeda be sady goavana zany aminao malagasy hoe ity filohanareo ty ne tsy hanintsy an'inony. Pour peu il se déplace any amin'ny toerana fa hoe manana maizy azy zany takan'izany atao hoe ohatra zao hoe Afrique du Sud zany. Raha mahafo za tsy mitokana an'izany a. Mividy avion efa presque telopolo ny compagnie sud-africaine. Tsy miparady amin'izany raha mahafo zany na i Zuma. Fa i Andry Rajoelina avion anankiray anotafika izay nisotomin'ny olona fa tsy malova volo. Mila miparady hoe mais voilà avec les tongotra za koa aloha bancal fa tsy afeniko a. Aleoko tenenina zany. Le pose ny anay naturel satria avy amin'ny foto no nahatonga an'io. Amin'le fihazakazahana amin'io foto io patintinao anaty bozaka ao. Tsisy olona mpanao fotoka hoe tsy iny fa tsy mivilana ny tongony. Iny nga Andry Rajoelina parady tonga. S'est déplacé ve le filoham-pirenena frantsay, nanangataka ve le filoham-pirenena frantsay hoe de efa mba manala baraka le izy fa aleo atao aty amin'ny palais izy io fa tsy hain-drahalahy le zavatra. Non, il l'a laissé dans le ridicule. Raha misy mahay an'izany atao hoe protocole en matière de diplomatie eto ambonin'ny tany de ny frantsay tompoko. Aleo anzavy zay. Ny frantsay tena à cheval mihitsy amin'ny resaka protocole diplomatique zany. Fa rehefa izy no tsy mivakiny io, fa navelan'ny ridicule teo ianao, de teo ianao nondraisina zany. Kanika possible na le reny le filoham-pirenena afrikana reny raha mehany Andry Rajoelina. Meza andralany i Andry Rajoelina rehefa mialany avy any amin'le tia catalogue sy malotao inona kravaty meza mibandy. Oui, mezan'ny olona. Misy message izay manko no saiky nanaovako interview any ambassadeur Paraine Auguste any Canada izy zao. Tena nanaovako azy interview mba ahafahako mamoaka ny tena tokony phrase ivoaka amin'le izy. Constant Horace, merci Racyclone. Fa le izy ny zavatra marina de zao. Navela no afa-baraka. Pingapingary pour 161 millions d'euros de indray niditra
Nijabaka tany amin'ny tsy tokony idy. Fa zao reo zany. Anatra amin'izay fandarana nataoko androany zay, satria marana de zao. Noho izay le référence par le bas zay a, tsy mahalala menatra intsony, tsy mahalala menatra intsony ny mpitondra malagasy. Tsy fantatry ny mpitondra malagasy akory zany atao hoe miala tsiny. Tena teneniko aminareo eto a, raha misy na kely aza, na kely aza, ka tsapako hoe manana vadisoa, voninahitra ho anao, ary voninahitra ho an'Andriamanitra tompoko, no miala tsiny publika eto. Tsy mahamenatra anahy mihitsy no miala tsiny publika eto, hoe miala tsiny rehefa diso, miala tsiny tompoko. Zay ny androany ary tiako ampitaina aminareo hoe hiresaka kely amin'le université. Rehefa nodimandry moa zany ny rahalahy Samir Stafanie, membre fondateur ny Fizamamia izay nirahalahy, ny président tamin'izany koa moa efa nodimandry. Adinoko ny anaran'izy iny. Fa zao zany a président d'honneur fa membre fondateur ny fikambanan'ny zanaky Mahajanga mitambatra. Zay mahatonga anahy hoe Fleury Majanga. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Nitaraina ny rahalahy sy ny anabavy maromaro. Teny tamiko hoe président tena mila miteny ianao. Fa inona loatra ny zavatra tsy tatin'ny Andry Rajoelina amin'ny olo boaka Mahajanga. Raha olon-kafa ozy izy zao ny momba ny Samir Stafanie iny, Samir moa no tena mahazatra anahako anazy. Fa paix à son âme, mes sincères condoléances la famille. De efa niolo-may andriamatoa Andry Rajoelina izy. Fa nila nanao letchi ny fianakaviana, zay vao mi-participer izy pour 4 millions ariary. Za aloha miteny anareo fa Andry Rajoelina zany mandraitra atody zany. Marc Ravalomanana zany mandraitra atody zany. Raha sitrapony ka hoe mampetipety azy no hanambatambazana anao, de vita ny manome karamanao jusqu'hatrany amin'ny 150 millions par mois. Malheureusement efa maty ny olona nandray azy zany, de tsy ho lazaiko eto ny anarany. Quatre millions ariary. Nangataka évacuation io raha namana io, tsy nahazo. No izy nationalité française no nafahany tonga tany La Réunion. Nangataka ny fianakaviana mba hahazo autorisation hody izy, tsy haiko moa ny fandehany amin'izao, ary tsy haiko ny hiafarany. Zao ndray koa dia ny mpiasan'ny université Anne de Go de nahena 20% koa ny karaman'izy ireo. Mila miteny an'io cas io anao président fa tena malahelo zay. Meloko anie anay zay ny président. Tena meloko anie zay. Ahoana dia ahoana loatra Andry Rajoelina. De za le toeram-pianarana, le toerana hipetrahana sy hatorian'ireo mpianatra ireo. Mampalahelo a! Mampalahelo, tena hoe mampalahelo. Tsy indray mandeha zany ianao no miteny. Zaho efa niteny aho hoe tsy hiteny an'izany mampalahelo zany intsony aho. Moi je préfère agir. Je préfère agir.
Inona ny problemanareo mpianatra? Ao de Gaulle azahoana tadiavako solution. Manana problemana câble électrique nareo, hitady aty Frantsa de alefako. Manana problemana ampoule, hitady aty Frantsa de alefako. Fa ny ankoatran'izay, reteny eto mampalahelo nefa tsisy action. De miteny ahy zay, ça s'arrête là. Non. Mikobaka ambava ny mpanao politika, fa ny zavatra marina aloha, tsy ny mpanao gazety mihitsy no tokony hanampy ny zavatra tsy mety, fa mi-constater ny zavatra tsy mety ary minare, manao analyse ny zavatra tsy mety ny asan'ny mpanao gazety. Fa tsy afenina nefa manaonao foana mihitsy. Tsy haiko izay nahalingilingiana nangana ny association akamo, ny mouvement akamo. Inona ny mahavoafatrahako amin'ilay malagasy ka andeha hanampy an'ilay malagasy? Manao an'itony émission itony aho rehefa hiendrana mavesatra, de lasa manao fonja indray. Fonja indray ny priorité. Heureusement hoy le raha namana zay, efa manamboatra ny trano hipetrahany zalahy. Ka raha sakafo aho rehefa tsy gagazo intsony. Il y a des signes précurseurs na prémonitoire. Zay le zavatra mitranga. Miala tsiny aho fa nareo menakavy ny tsy mahafehy ny kibonareo amin'ny fiadanana. Nareo menakavy ny mila tsy ahalony karaha-mampanjakana. Ajanony kely zany hoe mampidina 20% zany. Ny sekrenina tsy mahavita mandray karama. Ny kroma matahotra satria sao de hoe miteny eo de migadra. Aleo andeha am'izay tokony alehana. Raha ho anareo koa aloha tokony fanamarihana alohan'ny amaranana. Tsy lalatsiny zany tokony havita hoe hibaiko ako amin'ny loka. Miala tsiny atoko. Tsy lalatina ny havita hibaiko ako amin'ny loka. Jereo ty adalany araka. Okey are, samy tsara, sava tsara, samby ho tahian'Andriamanitra isika rehetra, ary mivavaka ihany koa tsika, eny fa na dia ho an'ny olona tsy tia antsika ara, fa inona moa zay isika? Tsika anie tsisy dikany. Mivavaka apahy-andreny tsika, ho an'ny rehetra, na ho an'ny filoham-pirenena ary zany, na ho an'ny filoha mpanohatra ihany koa, na iza izy na iza. Mba tsy hanganony zany atao hoe voninahitry ny fahendrena ao anatin'izany firenena zany. Mandram-pianatoko. Aino misy hira anankiray nomaniko ato. Kasonareo na hieno na tsy hieno fa nanokana hira anankiray aho. Ho antsika menakavy. Dahory. Vangopi ha! Miala! Isaikisi caminhare e rapuro rabo baba, miracuro voa tabique, nessa ilha vamba, não me buta aqui. Lena higarau italaha. Bumi buta aqui, vira uma tarde serena. Fa ahoana mahatonga nilaza vita hoe tena manaraka amin'ity émission ty Real TV to? Isaikisi caminhare e rapuro rabo baba, miracuro voa tabique, nessa ilha vamba, bumi buta aqui. Lena higarau italaha.
Vutaki Irawadanchi Sianana Malayamine Aliviyantaka Atega Mutia Nani Haikuwa Linarai Koka Tiana Tino Malayamine Aliviyantaka Atega Mutia misy Mariano miran'izany hira zany a vocatulaire izy io a bacatulaire mbola tia ny anaran'ilay clipy ny titran'ilay clipy efa tamin'ny taona 2017 zany hira zany to Nani haikuwa Linarai Koka Tiana Tino Majilia suati kaupela Lianu hanyana mbali Hali uba useliba Tuizai tani tani Falirira kina Sini sini hanye chana Talivuz aqui Imala hino apiti lungu na Sotra betsaka raha dia tapitra ny androany amin'ny alakamisy indray ny fotoanantsika. Raha misy urgence moa dia tamety hoe ny mpanomponareo. Sotra betsaka toko sambota ina Andriamanitra daholo sika mianakavy. Merci.